Tahina Razafy miantso chef de cuisine en 3 métis eto Tarinandro. Nanao étude 2 ans en hôtellerie avy eo nanisary nanokatra ny épice nandalo tany amin'ny Palissandre Scolaire Café avy eo nampianatra tany amin'ny La Rizière Fianarantsoa dia avy eo eto Antananarivo eto zao eto amin'ny 3 métis. Misy critère maromaro. Ny voalohany angambany ny visuel zany hoe ny olona mihinana amin'ny maso dia tsetsaka ny olona fa mihinana amin'ny maso ny tena vita be le vao tsara le izy amin'ny maso dia avy eo zay vao mihinana amin'ny orona zay vao mihinana amin'ny vava zay angambany critère zay. Be surprise be tsy napoziko le izy surprise dans le bon sens aloha zany ny tena marina dia manana niveau be ny olona betabeta ny passion hoan'ny famille dia gaga tsara mahafinaritra angambany sady na gaga no nahavariana ary natanàna misy misy olona mahay misy fianakaviana misy zanaka mahay sakafo tsara. Zay moa zany fantatra ihany hoe isaky ny 3 volana manova carte donc fanovana carte anay zay ho an'ny farantaona dia aloha miezaka mameno tsara sy ny soatrany dia miezaka manatsara ny qualité de service sy ny qualité ny sakafo. Dia courage nareo alaka ny teniko hoe gaga hoe vita be mahay tena mahay nareo zany fotsiny hoe tsy maintsy misy ny mahay dia misy tsiraiky fa na izany ary tena afapo atamin'le finaliste rehetra tena dia bon chance daholo.